Fa hoentina kosa indray miatrika ny fanombohan'ny taom-pilalaovana dia nanototra fanampiana ho an'ireo mpilalao baolina lavalava eny amin'ny faritra manodidina ny Tanjombato iny. Ao amin'ny faritra Atsimondrano zany ny lohan'i Madagasikara Andriamatoa Bertin Andriamiaingy marihana fa fileovana maromaro fa avy eny an-toerana no voatery tsy maintsy hitambatra amin'ity taom-pilalaovana ho avy iny zany noho ny fandaminana avy eo anivon'ny fédération. Eto moa zany dia ho an'ny zareo mpanao baolina lavalava indray zany dia ny rugby zany nisy etaeta-po sy fangatahana zany napetraky ry zareo sy nangatahany zareo aty amin'ny ray aman-dreny izay ataoko hoe miaha ny zareo reto aty amin'ny faritra Atsinanana zany aty Tanjombato dia nohon'ny le rafitra napetraky ny fédération vaovao izay fampivondronana ny tanora izay mandray anjara anatin'ny section sy ny ligue sy ny championnat national zany dia tsy maintsy mivondro anaty club lehibe iray zareo dia natambatsy izany dia azahoana zao vokatra hoe fiaraha-miasa amin'reto tanora reto ka noho izany dia faly ny fonay lolon'i Madagasikara izay misolo tena ny fitondram-panjakana indrindra moa eto Atsimondrano mitondra izay mba anjara biriky kely ho fanampiana zareo mba entina molavolana sy hikarakarana izany ataoko hoe licence ny assurance ny frais généraux izay mety hoe ahafahany zareo miatika an'izany taom-pilalaovana 2017 zany dia faly izahay manolotra an'izany ampanetsetena eo anatsihan'ireo solotena n'ireo tanora izay tonga eto ary matoky izay fa famporisiana ho an'ny zareo le izy mba ahafahany mitady n'izay vokatra tsara koa ka mba fanireny dia mba ho tafaverina ty Atsimondrano zany hoe na ny championnat national na ny ataoko hoe izay rafitra ambaratonga misy ka ifandraisan'ny zareo anjara mba ho reriana Atsimondrano zareo reo. Izay zany no antony isian'ny hoe groupe Bertin manoloana ny zareo manolo tena amin'ny fanampiana ny zareo. Ny kely vita aloha natolotra sy asandratra fa ny manaraka sy ny manetra be mbola eny ho avy ihany fa ny fanirina moa dia hoe isy vokatra tsara koa ny zareo ahafahana manampy any zareo akaiky. Izahay mpilalao baolina lavalava aty amin'ny faritra Atsimondrano Atsinanana dia maneho fisaorana ny sénateur Bertin amin'ny groupe Bertin izay manampy anay hatrany ary isa-taona ary nanavao indray izany fiaraha-miasa zany tamin'ity taona ity. Ny fanirina dia mba ho betsaka ny olona toy izao mba afaka manampy anay tanora amin'ny fitezana ara-batana ara-tsaina ara-panahy ka fisaorana natolotra anao monsieur Bertin. Misaotra tompoko.